eto zay dia manatitaritra retany rendany fa izay DFP na zahay groupe na zay individu zay miandry zao sy reo namana hitanareo reo tsy mbola nisy niona ta président république avy tanterinay zany zay tsy manome tsiny an'le loharano vaovao azonareo mpanao gazety sanatria kory zay tsy anakenany zany no tiana ho tenenina fa manatitaritra zay hoen'ny vahoaka malagasy sy hoeninareo mpanao gazety fa zay DFP na individuellement na mbola groupe mbola tsy nona tamin'ny président république nisy ny fifanantonana nataon'ny conseiller président Landry fanantona tany aminay tany antranoko mihitsy ara hoe tokony eo na président fa mitovy hevitra nareo fa roso ampididilika ety maro ny condition takinay voalohany indrindra raha teona aminay président ataoviny officiel ny fotoanana aminay fa zay tsy afaka mandeha miona aminareo tsiraidray fa ataonareo hoe mandray vola tsy mbola tanteraka mandrakotiny androany le fetsoana hoe officiel président république nge izy raha miantso anay izy citoyen tsy azonay atao mandaa tsy fionana aminy fa ataovy officiel ary ataovy groupé fa tsisy olona andeha tsiraidray ny mahavarina anay tia efa miseho eny ambony gazety eny zao nyolona tany avolo efa mieky re olona reo fa zay tany avolomana tamin'ny président indro sainy telo sainy efatra tany votovorona le olona reo na vorona anangana zao plateforme zao tsy le olona reo nitokitrinny sasany hoe mandray vola sy mana président izahay zay tsy tany izy no hitokitrihana foana ezahana foana hoe lazaina hoe ry dodo ny tany ry arinay vo ny tany hoe DFP vo ny tany tiana himpahafantarina aminareo fa taorianany le 7 octobre le fivorina zay nataontsika farany nataonay farany teny andoharano fotsiny dia nanapa-kevitra izahay fa nanao tatitra tamin'ireo partenaire rehetrarehetra zay niara-miasa tamin'ny DFP hatramin'izay dia nanao rédaction iny zany zay dia natokatadika teny français ary moa dia nizarana tamin'ireo olona rehetrarehetra niara-miasa taminay na mivatana na angola dia zany zavatra natao dia nirosy zay tany amin'ny fitetezam-paritra akany Tuléar akany nisy nalefa tany Port Dauphin tany amin'ny Manakaraka tany amin'ny sud d'Est misy nandeha tany Tamata misy tany Ambositra misy tany amin'ny faritra rehetrarehetra nandehanay daholo misy nandeha tany amin'ny région Diana sy ny Zavay seho teto amin'ny firenena nisy fait nouveau tsy dia niangana taminay DFP loatra seho teto amin'ny firenena tatoato anisan'izany ny sommet Comesa iny anisan'izany ny mission Union Européenne nandeha teto iny aminay ny sommet Comesa iny fananinay tsy niteny anjiny mihitsy meloko tsy lazay reo zay mba nagorotana fa dia gagary vahoaka ohatra vazaha misalaka amin'ny fanjakana fa baraka ny azo firenetsika vokatra ny Comesa iny raha chef d'état sy VVV miandrasana roa ny tonga nyray fantanatsika tsara izy moa le ragafa le ray désorganisation totale hitatsika tamin'ny farany fa ministre des affaires étrangères éthiopienne ny manao passation de flambeau amin'ny chef d'état malagasy tsy misy ange zany hitatsika reny tanga fa navita fianarana tamin'ny deuxième république deuxième guerre mondiale reny no mba ny assurena amin'ny sécurité chef d'état ho avy eny zay tsy anao resaka BDP amin'iny fa fambaraka ao amin'ny firenena iny ho avy ndreo ny francophonie zay matimatesaka zay indrindra hozarana eo aminareo fa zay manao lettre ouverte amin'ny président république François Hollande amin'ny secrétaire général ny OIF ary amin'ireo état membre rehetrarehetra fa raha mbola tiana pour l'intérêt supérieur de la francophonie mandiny teny anareo ary mbola tsy tara fanapa-kevitra afindrao any amin'ny firenena zay tokony hanao azy fa tsisy raha vanina ny fanomanana ty hitanareo na io sady gasy mihitsy nalaina baraka eto ao aminay dia manao lettre ouverte zay zany amin'ireo responsable ny état francophone nareo hoe dia mbola tsy tara afindrao tafahoatra loatra ny zavatra misy eto ka raha eto Madagasikara ary misy explosion sociale alona mandritra an'io some io dia tsy teo tokony antoka zay na iliky aminay ndray tokony anaikitra amin'io fa hoe reo DFP reo nikonivonina amin'io dia mbola tsy tara zay no tonga ny manao taratasy any amin'ny ireo fianakavibe francophone afindrao io tsy tambo isaina fa nameriberina teto ny insécurité miandrareo olona reo fiomanana ary natsikatritsika tamin'ny Comesa nisy premier ministre firenena africaine ray tonga androany ary fa raha pitsy malera dia nandeha nonina désorganisation dia hitatra ohatra an'izay io dia tsika ihany niara-babaraka eto ny marché ny tiana ho azy
tombontsoa rehetrarehetra tiana ho azy nikegamagama no fanaovana fera dia tsika rehetrarehetra andraofa baraka eto zay mahatonga anay mandefa an'io lettre ouverte io dia asehonay aminareo mpanao gazety io a mba ho hitanareo fa tena nataonay zany taratasy zany fa tsy nataonay volovolo